faliana ry avana malalina zontsika miona toy zao amaky ny tenin'andriamanitra sika iaino zany rendra ny efatra tsara sakafom-panananao indray ny am'tian'io ity ao aminareo ny ny fahasoavana sy famindram-po ary ny fiadanana avy amin'andriamanitra rahantsika sy Jesosy Kristy zanaky indray amin'ny fahamarina sy fitiavana. Amen. Talata 7 Jona 2022 manjina antsika aloha hevitra hoe manapaka ny fahefany le tompo. Andery havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Halleloia! Miderahan'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, mideraha azy eo amin'ny apakapaky ny heriny, mideraha azy ny asany lehibe, mideraha azy araky ny habeny voninahiny, mideraha azy amin'ny fitsofany ny anjomary, mideraha azy amin'ny valisy ny lokanga, mideraha azy amin'ny amponga tapaka sy ny di, mideraha azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, mideraha azy amin'ny kipantsina maneno, mideraha azy amin'ny kipantsina tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy iteran Jehova. Halleloia. Amen. Hallelujah.
hivavaka isika. Randriamanitra ray zanaka ary fanahymasonao, misaotra anao zay ny amin'ny fotoana omenao anay tombonandro ny mpahasoavana ahafahanay mivavaka aminao, hamaky ny tenao iaino zany, anday fampianarana tsara avy amin'izany koa. Mitera sy mankalaza mame voninahitra inarinao mazana zay Tompo, noho izany fitiavanao anay izany. Tompo, mamonjafo aminay mpanota mantra ka velao ny elikay. Mesanao fanahymasonao aminay zay mino anao, randray ny afatra tsara avy amin'ny mofinainy izay ho fiainanao anay. Aminaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ravana malala no mofinainao antsika miteny ity dia hitanao ny filazantsara nosorata tamin'ny Matio. Matio 20, ny andininy 20 ka hatramin'ny 7:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary tamin'izany dia nanatona an'i Jesosy ny reny zanaky Zebedio mba amin'ny zanany lahy, dia nenkohaka ka nangataka zavatra taminy. Ary hoy izy taminy, inona no irinao? Dia hoy raha vehivavy taminy, mandidy mba hipetrahan'ny reto zanak'ireo lahy ireto, ny anankiray eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray eo amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namalika nanao hoe, tsy fantatrareo izay angatahanareo? Hainareo va ny hisotra amin'ny kapoaka izay efa hisotroko? Hoy izy ireo lahy taminy, hainay ihany. Ho kosa izy taminy, hisotra amin'ny kapoakako tokoa ianareo, fa nipetraka eo amin'ny tanako ankavanana sy eo amin'ny tanako ankavia dia tsy hany hanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no omena. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho aminao hatrany ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy ilay teraka ao anao. Ny ofinaina ho antsika anio ka norentsika teo, Matio 20, andiny 20 ka hatramin'ny 7:20. Tantara milaza ny fangatahana ataon'ny reniny zanaky Zebedio sy navalin'i Jesosy azy. Ny ofinainantsika anio zany dia mampiseho fa tompo mahafinaritra Jesosy. Ary amin'reto lafin-javatra ireto no hatakarana izany. Voalohany indrindra dia izao, mora tonina izy, mora tonina ilay Jesosy Kristy. Andiny 20, andiny 1:20. Hoy ny tantara hoe nanatona an'i Jesosy ny reniny zanaky Zebedio. Tsy ireo mpianatra Jesosy efa nifankazatra taminy no tonga niona sy nanatona an'i Jesosy fa ny reniny. Ary izany indrindra no antony ilazana azy hoe reniny zanaky Zebedio fa tsy ny anaran'ny mpianatra. Midika izany ravana fa tena azo rehetra atonina Jesosy Kristy. Tsy mba manavaka na mame vahana karazan'olona manokana na hoe zay akaiky azy ihany. Koa inona moa no mampisalasala antsika tsy hanatona azy? Zava-dehibe ravana nazonao mandray izany. Zava-dehibe ihany koa ravana amin'ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Jesosy Kristy vavatsika io dia izao, tsy manao akinafinafina, tsy manao akinafinafina. Zany andiny 2:20, tsy fantatrareo izay angatahinareo, o Jesosy. Tsy nafeny Jesosy indrindra rehefa nitodika tamin'izy ireo lahy mpianana izy, fa tsy zava-mora loatra akory raha angatahan'izy ireo izany. Ny lalan'ny azo fijaliana mbola tsy maintsy lalovana sy ny fangiry firiana ary ny fiaretana miaraka amin'izany no tiany Jesosy lazaina amin'ny hoe kapoaka efa isotroko. Ao ambadika izany dia izao, mila miomana sy mivonona amin'ny azo fijaliana. Vatany Jesosy milaza an'izany. Manaraka izany koa, i Jesosy vavatsika io dia tsotra sy mahitsy izy. Tsotra sy mahitsy izy, zany andiny 3:20. Tsy nanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany ihany no omena azy. O Jesosy. Valiteny tsotra sy mazava misy no omeny Jesosy eto. Zavatra-loha no ao ambadika izany. Voalohany dia izao, mankatondry rainy izy ary manaiky izay fandamehana rahateo koa. Ary faharoa kosa dia izao, ny mahamaika an' Jesosy dia tsy ny toeram-boninahitra fa ny hoe ahoana aloha no azona famonjena. Zany dia saina izany. Azontsika manao izany ten'Andriamanitra izany, azontsika maray izany tsara ho voninahitra Andriamanitra ery ihany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, saotra ny mofinaina nomeno anay izay nahatakarana fa i Jesosy Kristy dia mora tonina, tsy manao akinafinafina ary tsotra sy mahitsy. Mivavaka aminao izay ny amin'ny asan'ny fiangonanao, mitoro filazantsaranao, mitoro any Jesosy Kristy izany. Ta hitompony ezaka rehetra toy izany, hitoriana filazantsara amin'izao tontolo izao amin'ny endriky ny tafika masina, fampitsidiana, fampahirizana, satria azo eo namana hoe fa tiany olona rehetra ho vonjena izy.
mivavaka aminao zay tompo anasanareo marary hitahinao ny asa fitsaboana ampinao ny tompo ro azo manjo vonjeo ro matra sy sahirana atoanao rehefa maresozokiolona tompo tao fiazakazahanay ny asa fivelomana ny fianarana raha andro fanadinana ny oro zanaka malagasy anao fanadinana rehetra peraka fianao pelatananao ambany fitahinao vimbinanao azy reny tsara ny fikasana tsara rehetra koa dia anao no hiaraka aminay tanteraka n'izany dia merovanay tompo taimifiriny anay mivavakay dia taony aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay zay fanampiandrany koa ny vavaka manao hoe raha nay eo izay any an-danitra ao masinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao any ny sitraponao etsy an-tany ho taky ny an-danitra miheno an'izy anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisa fotoana ry avana nitsodrana totranao aminaran'i Jesosy Kristy hitanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamehapitra ny taviny aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao adanitra ny taviny aminao ny Jehovah ka mihinao ny fiatanana amen. Teo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen.